Ho aminareo anyriavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miasa ho fampandrosoana. Miasa ho fampandrosoana. Zany no hitantsika misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Korintianina 2:17, ny andininy 5 hatramin'ny andininy 10. Miasa ho fampandrosoana. Farafakely ny intelo izay ny apôstôly Paoly manazava ny antom-pisiny sy ny maha-apôstôly azy teo anatrehan'ny fiangonana tany Korinto. Ny mpandinika riavako dia misy milaza fa epistily anankitelo no nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina, fa very ny anankiray ka ny anankiroa amin'izany sisa ny eo am-pelatanantsika dia ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa. Na izany na zany dia izao manao hoe tao anatin'ireo epistily rehetra izay nosoratany dia tsy nitsahatra ny apôstôly nanazava ny maha izy azy, ny maha-apôstôly azy, ny nifanenany tamin'ny Jesosy tompo tamin'ny lalana ho an'ny Damaskosy, ary anambarany fa voantson'Andriamanitra izy. Zao mantsy misy amin'ireo olona izay tao amin'ny fiangonana tao Korinto mitady pirofo, tsy mitsahatra mitady pirofo anambarana fa apôstôly marina i Paoly. Ny zavatra lehibe izay amalian'i Paoly eo am-pamaraparanana ny fanazava-kevitra rehetra dia izao ny zavatra tenenin'i Paoly manao hoe samy tsika mandiny tena. Samy tsika mandiny tena, aza manontany manao hoe manana an'Andriamanitra ve zahay apôstôly? Misy an'Andriamanitra ve eo aminay? Fa zao, dinio aloha ny tenanareo. Dinio aloha ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Raha misy tokony ho anontanianareo dia ny tenanareo aloha anontaniana voalohany. Ary ny asa ataonareo asa mampandroso ve sa tsia? Zahay apôstôly dia hitanareo ny asanay fa manao asa mampandroso izahay, tsy manohitohina ny fiainam-piangonana izahay, mitady izay hahatsara sy hirosoana hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara nataonay. Zany ary no mahateraka ny loha-hevitra antsika manao hoe miasa ho fampandrosoana. Ny tena kristianina manana an Kristy ao anatiny tokoa mantsy dia miasa mampandroso, fa tsy sanatria vato misakana ho amin'ny fampelezana ny filazantsara. Miasa mampandroso fa tsy sanatria volo manorandrana ka izy indray no manohana ny filazantsara tsy androso. Areto moa dia ampiasain'ny apôstôly mihitsy fa izay manana ny Kristy eo anatiny dia mpanangana fa tsy mpandrava, araka izay hitantsika eo amin'ny andininy 10. Riavako malala ao amin'ny tompo, hoy ny filazan'ny apôstôly Paoly azy eo amin'ny andininy 9 manao hoe tsy mahavita anao na inona hanohitra marina izahay, fa ampandroso ny marina kosa. Ny anton'izay nifidianan'Andriamanitra ny apôstôly dia ho mpiara-miasa amin'ny fiangonana, anabe vo ny fitoriana filazantsara, ampitombo ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny ety ambonin'ny tany. Mifanohatra amin'izany va ny ataon'ny apôstôly. Mila mitandrina arak'izany isika riavako, isika tsiraray avy ny eo anatrehan'ny fandinian-tena, eo anatrehan'ny izay tokony hodiniantsika. Ty mofinainantsika ity dia fampiasa matetika rehefa natanteraka ny fanomanam-panany na ny akatoky ny fandraisana, hoe dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Fa ny tena hevitra lehibe eo ambadika izany raha ny contexte ny jerena dia ny hoe samy isika mandiny tena,
sao isika no vato misakana ny fampandrosona ny filazantsara. Isika tsy mampandroso kanefa ny hafa mampandroso sakanatsika, finganatsika, ary ihany koa aza arak'izay hitantsika eto rahonatsika. Ry havako malala, tsy izany no fiainan'ny manana ny Kristy. Ny manana ny Kristy dia miara-miasa hampandroso ny fampelezana ny filazantsara. Eto zao dia hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana, dia andao hiaraka ikely aina avokoa ny vita batisa sy ny mpandray fanasan'ny tompo, ny dekona sy ny mpiandry, ny mpitandrina sy ny katekista, zay rehetra voantson'ny tompo dia hiara hiasa hampandroso ny fiangonana. Tsy sanatria isika no olana amin'ny fitoriana ny filazantsara, tsy sanatria isika no anadikadina ny hafa fotsiny mba manao an'izao ve iny, mba manao ahoana iny, fa adino ny tenatsika, adino ny amin'izay efatsika sy ny ataotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany mantsy no fenitra omeny soratra masina antsika eto. Tadiditsika tsara ny tenin'i Jesoa Kristy izay miteny hoe lozanareo hoy izy fa ianareo tahaka ny olona mijanona eo am-baravarana, ianareo tsy miditra ary zay te hiditra tsy avelanareo hiditra. Ary tsy sanatria amintsika kristianina zany, fa fanoarana ka fanoarana fotsiny ihany nentin'i Jesoa ilazana ireo manam-pahefana sy mpahay lalàna. Fa tsika kosa hiaraka hampandroso, anao tanana miara-mandray, tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja amin'ireo iraka mpitory filazantsara rehetra na inona ndraikiny, mba ho fanabeazana vo ny tenin'Andriamanitra. Andeha isika irahina, hifametanana, hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra eo amin'ny sehatra misy anao, sy any amin'izay toerana anirahan'Andriamanitra atsika ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny afatra ry havako dia ny hoe miasa hampandroso ka aza lany andro sy variana manadina ny amin'ny fiaviana sy ny antom-pisian'ny hafa, fa manadina ny tenanao, anontany ny antom-pisianao, ny raha hoe ianao ny vato misakana ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Engane ry havako, isika tsiraray avy zao hevitra tanjona tokana dia ny lanitra izay asiana ny mpino marobe, ny olombonjena rehetra izay nitoritsika ny filazantsara. Dia hoan'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ny faresen-dahatry ny teninao izay manefy anay sy mitarika anay ikendry izay fampandrosoana, satria ny teninao dia manambara fa raha fatra-panirin'ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana ny tady indrindra vonona izay tompo. Resy lahatra izahay ny amin'izay hiara hiasa aminao Andriamanitra. Raha misy tsy ninaikana tonga anay nitsivalana tamin'ny fampandrosoana nataon'ny mpanomponao, nataon'ny mpanompon'Andriamanitra samy hafa, dia hifonanay zany. Fa manomboka amin'ity anio ity kosa, aneo izahay ho mpiara-miasa aminao Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mandihy herinandro vaovao izahay, dia mivavaka manokana Andriamanitra ho an'ireo mpianatra, ireo zanaky ny kristianina rehetra izay manovy fahalalana, omenao fahendrena, fahazavan-tsaina, fahazotoana, faharetana, fikirizana ka hahatratra ny tanjona ireny. Tahinao ireo mpiasa marobe, hamonjy ny birao, hamonjy ny toeram-piasana, niza na aiza, ampaherezo eny ampaherezonao Andriamanitra. Hiara hiasa aminy ianao, anehoan'ny voninahitra ao amin'ny toerana rehetra sy izay misy azy. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tomponay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.